Ivavaka asika tao. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izay Andriamanitra rainay noho ny famindramponao sy ny fitiavanao ao amin'ny Jesosy Kristy izay mahatoy izao anay, ka na inona ny momba anay amin'ny maha olona ao anay dia vokatry n'izay nataonao zany, ka nanoloranao ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana ho faty hisolo anay mpanota ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana anay. Ka dia izany indrindra no antony zavatra rehetra amin'ny maha-kristianina anay, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay, ary indrindra ny fanoloran'ny tenanay sy ny fanompoanay. Fa raha tsy ao ianao Jesosy dia zava-poana izay rehetra hitanay, izay rehetra ataonay, ary mitarika anay eo amin'ny fahafatesana mihitsy azy zany. Fa noho ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia izany ny mbola hamangianao anay isan'andro amin'ny teninao sy ny sakramentanao masina, ka hahatonga anay hitombo eo aminao, hahatonga anay hitoetra eo aminao ary haharitra eo aminao, mba handraisanay ny fiainana mandrakizay. Dia ho anao midera sy ny laza ary ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amin'ny anaranao no angatahana izany vavaka izany ry Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ho amin'ny fampaherezana na koa hoe fampirisihana araka n'izay ahafantarantsika azy amin'izao fanokanana mpiandry amin'ity taona 2024 ity, dia ho hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina, epistily ho an'ny Kolosianina toko voalohany ny 9:7 dia mijanona hatramin'ny 9:4. Kolosianina toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 9:4. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra ny vavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no nofidiana mba handraisana fampaherezana, handraisana fampirisihana ho antsika rehetra amin'ity andro ity. Fampaherezana, fampirisihana ho an'ny mino rehetra, fampirisihana ho an'izay rehetra voatokana, olom-boafidy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ary indrindra ho an'ireo izay hatokana anio. Ny teny anjarantsika eto dia tsy hafa fa filazan'ny Paoly tamin'ny fiangonana tao Kolosia, fa mivavaka tsy mitsahatra ho azy ireo izy amin'ny maharay aman-dreny hampanahy azy, mitondram-bavaka mandrakariva ny zanany, ary amin'ny alalan'izany fitondranam-bavaka izany no anehoan'ny Paoly apôstôly eo amin'ny fiangonana ny faniriany ho an'ny fiangonana,
entiny eo anatrehan'i Jesosy andro aman'alina na dia any am-ponja aza izy. Ary inona ny faniriany Paoly ho an'ity fiangonana Kolosy ity, ary manan-kery amin'ny fiangonana kristiana manerana zao tontolo zao, ary indrindra ho antsika izay manatrika izao isan-taona zao, dia ny hoe mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fanaindrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo mendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy ny sisa manaraka eo. Kanefa izao ry havana, tsara ny ahafantarantsika ny hoe inona moa ty sitrapon'Andriamanitra ity, satria betsaka ny mandika vilana ny amin'ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra, betsaka ny mihevitra amin'ny fieveran'ny saina maha-olombelona ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra. Ka indraindray araky ny ambaran'ny soratra masina amin'ity Kolosianina ity ihany eo amin'ny toko 2 dia ambarany eo ny karazana fanahy samihafa, dia ao ny filozofiany maha-olombelona izay takatry ny sainy maha-olombelona izay ihany ny fetra ny amin'Andriamanitra, fa raha tsy takatry ny sainy maha-olombelona amin'ny fianarana nataony dia tsy misy Andriamanitra. Ka izany ny tsara hamantarantsika hoe inona marina izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary indraindray koa aza mifandraisantsika ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra dia izao everitsika fa izay metimety amin'ny fiainantsika no sitrapon'Andriamanitra, na dia eo amin'ny fiainan'ny ota aza ny fiainantsika, na dia eo amin'ny fiainan'ny izay fandehanana amin'ny fiainana zao tontolo zao ny fiainantsika, ka mba mody mamaky tenin'Andriamanitra, mody miditra am-piangonana, mody mandray fanasan'ny Tompo, dia verina fa sitrapon'Andriamanitra izany. Eto no hanazavana hoe inona no sitrapon'Andriamanitra. Dia zao ry havana, raha mamaky ny filazantsara araka ny Jaona toko 9 isika, 7:30 sy ny 40, dia zao no lazainy Jesosy, ary izao ny sitrapony izay naniraka ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny azahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Raha tsorina kokoa ny hoe sitrapon'Andriamanitra dia tsy hafa fa ny famonjena vitan'i Jesosy zany. Ny famonjena vitan'i Jesosy zany, ary ny modely amin'izany koa sitrapon'Andriamanitra zany amin'ny fanatanterahana ny famonjena, dia tsaroantsika tsara ny tenin'i Jesosy tao Getsemane. Raha ny tolonam-bavaka hiatrika an'izany ady sarotra hiatrehany amin'ny lalam-pahafatesany zany izy, dia zao ny teny nataon'i Jesosy, vavaka nataon'i Jesosy: raiko eo, raha sitrakao esory amiko ty kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao. Io fanekeny Jesosy ny sitrapony rainy amin'ny andehanany amin'ny lalan'ny pijaliana, amin'ny andehanany amin'ny lalam-pahafatesana, dia ny afara eo amin'ny fahafatesany tamin'ny hazo fijaliana, ilay fahafatesana mahatsiravina indrindra, sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Io no mahatanteraka ny famonjena, io ny tena sitrapon'Andriamanitra, ary io no fototra indrindra amin'izay inoantsika ny amin'Andriamanitra, amin'izay inoantsika ny amin'Andriamanitra. Noho izany dia zao Jesosy no modely, Jesosy no modely amin'izany fanekena ny sitrapon'Andriamanitra zany, ka nahiditra amin'izay farahidiny amin'ny fijaliana hiafara amin'ny fahafatesana, dia nekeny Jesosy zany sitrapon'Andriamanitra zany. Tsy hana zavatra betsaka isika, satria ny soratra masina rehetra
hatrany amin'ny genesisy hatrany amin'ny apokalipsy dia manambaran'izany famonjena ao amin'i Jesosy zany. Fa raha tsy zany dia karazana roman ihany io baiboly vakitsika. Fa noho ny famonjena ao amin'i Jesosy, ny fahafatesany sy ny fitsanganana izay anekeny Jesosy ny sitrapon'ny rainy, io no mahasoratra masina azy, io no mahatenin'Andriamanitra azy, io no mahafilazantsara azy. Ka azahoantsika rehetra mianatra amin'izany fankasitrahana, mianatra amin'izany fanoavana ny sitrapon'Andriamanitra zany. Eto ary dia naniry fatratra Paoly apôstôly, nangetaeta fatratra Paoly apôstôly, satria ny fiangonana tany Kolosia dia fiangonana efa nandray ny filazantsara, fiangonana efa masina hoy ny teniny ao any amin'ny andiny voalohany, ny andiny fahatelo, ny fahaefatra. Olona araky nambara hoe efa velona ao amin'ny finoana, naharitra amin'ny finoana hoy Paoly apôstôly tamin'ny fandrenesana ny faharetanareo amin'ny finoana, ambaran'ny Paoly apôstôly zany amin'ny andiny fahatelo sy ny andiny fahaefatra. Dia amin'izany indrindra no azahoana ny fahalalana an Jesosy amin'izay nataon'i Jesosy ny voalohany. Dia lazainy hoe mba ho fenoina ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ny olona efa nandray ny famonjena dia ny filazantsara ny nandraisan'izany famonjena zany, ny tenin'Andriamanitra ny nandraisan'izany. Kanefa dia zao tsy maintsy mitombo amin'izany fahalalana, mba ho fenoina ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra zany, ny mino dia ny fiangonana zany. Mitombo amin'izany ho fenoina ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Raha amin'ny resaka fahendrena, fahazavantsaina amin'ny fanahy, ny tenin'ny Paoly apôstôly eto dia tsy hafa zany fa ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no iasan'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina dia tsy miasa ivelan'ny soratra masina. Ho fantatsika zany. Ny fanahy masina dia tsy miasa ivelan'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy misy fahendrena sy fahazavantsaina ivelan'ny tenin'Andriamanitra zay iasan'ny fanahy masina ao anatin'ny mino, ka mahatonga azy ho feno fahalalana tsara n'izany sitrapon'Andriamanitra dia ny amin'ny famonjena antsika zany. Io ny zavatra zay niriny Paoly indrindra ho an'ny fiangonana, ary zany koa no irina ho antsika fiangonana ankehitriny. Ary manaraka zany dia zao, zay tsy misaraka aminy indrindra dia hoy Paoly apôstôly, tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo, dia mitohy amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina avy amin'ny fanahy masina. Zany hoe tsy misaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ry havana. Na mihevitra ianao fa laninao tsy anjery io soratra masina io, na mihevitra ianao fa concordansa mandehandeha ianao amin'ny fahalalànan'io, raha tsy misy ny fiainana amin'ny vavaka, tsisy fotony ny fahalalanao azy, ary fahadisoana ny fahalalanao ny soratra masina. Ary raha mihevitra ianao fa tia vavaka, miaina amin'ny vavaka, nefa tsy mamaky ny soratra masina, tsy mianatra ny tenin'Andriamanitra, ary tsy miaina sy mivelona amin'izany tenin'Andriamanitra zany, dia hoy ianao rehefa hitory-teny hoe ampitenen'ny fanahy aho. Betsaka ny zanaky ny fifoazana latsaka amin'izany, tsy te hiaina, tsy te hianatra ny soratra masina, tsy te handinika soratra masina, tsy te hivelona amin'izany soratra masina zany, fa manantena fotsiny ny fitarian'ny fanahy. Dia ambara hoe ny fanahy tsy miasa raha tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izay diso hevitra ny amin'izany dia mibeba mba tsy ho faty, tsy ho very mandrakizay, fa mbola te hamonjy anao Jesosy. Manaraka izany ry havana, rehefa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ny olona,
satria ny tenin'Andriamanitra ny fanazavana ny lalana sy fanilony tongotra sy fanazavana ny lalantsika hoy ny tenin'Andriamanitra dia zao mandeha zay no manaraka eo, mba handehananareo mendrika ny tompo, mba handehananareo mendrika ny tompo. Amin'ny anankiray amin'ny fandehanana mendrika ny tompo efa nazavainy ray aman-dreny teo zany, dia ny fiaina ny fandehanana amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra zany. Nefa koa ny fandehanana, satria ny hafatra dia ny hoe hitombo dia tahaka ny zaza isika amin'ny finoana. Raha mbola zaza kely dia mbola tsy mahay miteny, dia arakaraky ny taizana azy, ny fahafenoan'ny fitaizana azy no ahaizany miteny, no ahaizany mandeha, no ahaizany ahatakarany sainy bebe koa noho ny fitaizana azy. Dia tahaka zany tsika kristianina amin'ny hevitra ara-panahiny zany. Dia zao raha mbola tamin'ny fahakely isika, tamin'ny nanaovana batisa isika, tamin'ny nandraisana antsika confirmationna, dia mbola kely sombotsombo ny fantatsika ny amin'izany Andriamanitra zany. Fa izao satria mianatra ny amin'Andriamanitra isika, ampianary ny tenin'Andriamanitra isika, miaina amin'ny fiainam-bavaka isika, dia zao mitombo amin'izany fahalalana zany, mitombo ka mandeha miendrika an'izany tompo zany. Fa raha misy zaza mbola kely izy tsy mahay miteny, rehefa tonga 5 taona izy mbola tsy mahay miteny, dia inona zany zaza zany? Zaza sampony zany. Na atao hoe lehibe izy ny vatany, fa ny sainy zaza 5 taona ny sainy. Zaza inony zany? Zaza sampony zany. Fa amintsika kosa, raha tsy mitombo eo amin'ny Jesosy amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ianao, fa mbola ny finoana nanananao tamin'ny nanaovana batisanao fony fahazaza, ny finoana zay mbola nanananao tamin'ny anao zay niraisina confirmationna, mbola finoana nananao mandrak'androany, dia zaza sampona ara-panahy ianao. Tsarovy zany. Ary zany tsy mahagaga, na dia fantatsika ny soratra masina, na dia fantatsika ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra, nefa ny toe-panahintsika tsy araka an'Andriamanitra, fa mbola mitoetra amin'ny avinavokevitra, mitoetra amin'ny fialonana, mitoetra amin'ny toetra mamoa fady zay tsy araka an'Andriamanitra. Toetra n'izao tontolo zao, zaza sara ianao ary zaza sembana ianao. Ary eo ny tsy maintsy hitomboana, miara-mitombo daholo, satria mianatra amin'ny Jesosy. Jesosy ny mampianatra amin'ny alalan'ny teniny, amin'izay hanomezany antsika ny taom-piangonana rehetra, amin'izay hanomezany antsika ny fitaovam-pivavahana rehetra, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, ny fampianarana tahaka ny renesantsika teto, ary nandraisantsika ny sakramenta. Izany no hameloman'Andriamanitra anao amin'ny fitomboana araka an'Andriamanitra, mba tsy ho zaza lava mandrakariva ianao eo amin'ny finoana, tarihina tahaka an'izany, tahaka ny jamba zay tsy mahita zay alehany. Zany mahazo antsika indraindray. Kanefa dia zao mbola miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mba handehananareo mendrika ny tompo, mba handehanantsika mendrika ny tompo. Manaraka an'izany hoe fandehanana zany, hoe rehefa mitombo eo amin'Andriamanitra ianao, dia araka ny tenin' Jesosy hoe izaho ny fidy anareo ka nanendranareo mba hanina ozy, andeha ho amin'ny fijoroana vavolombelona. Satria ny olona izay mahalala tsara an'Andriamanitra, izay mitombo tsara ao amin'ny tompo, izay manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, izany no afaka hijoro ho vavolombelona, izany no afaka hitory ny filazantsara, izany no afaka hitory ny filazantsara. Raha izaho moa atao hoe mpitory ny filazantsara nefa mpandry tatatra amin'ny fisotro ataoko, inona ny filazantsara ho voatoriko? Raha izaho zay natao hoe mpitory ny filazantsara nefa mbola miaina sy mivelona amin'ny fomba zao tontolo zao, amin'ny faharatsiana, amin'ny ota, inona ny filazantsara ho torianao? Dia hoy ilay olona anankiray, za ozy raha ohatra ka za eto manodidina, raha iranina ny tory filazantsara aminay, tsy mba ho any am-piangonana zahay.
Satria nahoana zao mitoetra ataony eto aminay. Noho izany ry havana, tsy maintsy miala amin'izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, miova amin'ny fanavozana ny saina. Aninona ozy? Hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy havaozina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika, mba hananantsika ny fiainam-pibebahana, ka hialantsika amin'izany toetra mamofady zany, mba hafantaranao ny tena sitrapon'Andriamanitra. Dina ny manaraka, rehefa velona mandehanao mitombo, lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny fahafenoan'i Kristy, izay lohan'ny fiangonana, izay lohan'ny mpiandry, dia manaraka hoe hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Ny fanontaniana dia ny hoe amin'izay rehetra ataonao ry kristianina, amin'izay rehetra ataonao ry komiti-piangonana, amin'izay rehetra ataonao ry mpiandry, ry olom-boafidin'Andriamanitra, mba mandeha manao ny zavatra rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra vainao. Io tokony ho apetraka amin'ny tsirairay ny fanontaniana, apetrako amin'ny tenako ny fanontaniana. Fa raha tsy mahay mametraka amin'ny fanontaniana izany eo amin'ny tenanao ianao, raha tsy mahay mametraka an'izany fanontaniana izany ianao, ka mitondra ny otanao eo am-potony azo fijalian'i Jesosy, tsy afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao ianao. Tsarovo zany. Satria izay lazainy eto dia ny hoe mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra. Ka rehefa mba misy fahombiazana eo amin'ny asa ataonao ao amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, naiza misy anao ko misy vokatra, dia ianao no mireharefa navita zavatra. Adininao ilay fitomboana ao amin'ny Kristy. Dia ny firaisana amin'ny Jesosy zany. Amin'ny firaisana amin'ny Jesosy ka hitenenanao tahaka ny Paoly apôstôly, efa voaomby niaraka tamin'i Kristy aho, ary tsy zaho tsy nivelona, fa iza nivelona ato anaty? Kristy nivelona ato anatika. Kristy nivelona ato anatika. Ary io ny tenin'ny Paoly apôstôly. Fa Andriamanitra miasa ao anatinareo. Andriamanitra miasa ao anatinareo, na ny fikasana, na ny fanaovana, mba hatanteraka ninona ozy? Sitrapony. Zany hoe ianao dia tsy manana na inona akory zay antony ireharehanao eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo anatrehan'ny fiangonana, fa izao noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany no avokarany asa, izany no hatanterahany asa. Ka raha misy fahombiazana, tsy ianao no hita, fa iza no hita? Jesosy no hita, satria mianatra amin'ny Jesosy ianao, mandray avy amin'ny Jesosy ianao. Manaraka izany, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Iny zany hoe miverina mandrakariva ny tombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Dia izao ry havana, tsy hoe mianatra tenin'Andriamanitra fotsiny ihany ianao, tsy hoe tia vavaka fotsiny ihany ianao, fa izao ny fiainam-pibebahana. Ny fiainam-pibebahana, satria amin'ny alalan'izany fibebahana izany no andevonana ny otantsika tsiraray avy, andevonana izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika tsiraray avy, mba hanjakan'ny tenin'Andriamanitra, mba hiainantsika amin'ny tena vavaka marina, ka hahatonga antsika hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Noho izany dia tsy mifamono, tsy misaraka ny fiainan'izany tenin'Andriamanitra zany, ny fiainam-bavaka, ary ny finoana sy ny fibebahana, satria ao indrindra no iasan'ny fanan'Andriamanitra, ka hahatonga anao hitombo amin'ny fahalalana an' Jesosy, hahatonga anao hanana firaisana amin'ny Jesosy, ka tsy hanananao na inona, fa ianao tsy maintsy miena, fa iza kosa ny tsy maintsy mitombo eo amin'ny fiainanao? Jesosy ny mitombo eo amin'ny fiainanao. Fa raha mbola hitanao misandratra ny aminao, dia mibebaha haingana ry havana. Raha mbola hitanao fa ianao no manao ny asa, mibebaha haingana, mba tsy hitarika anao amin'ny fahafatesana mandrakizay zany, hany ka hahatonga anao hanamary-tena mandrakariva. Nahita fa maloto, dia mbola hatsarainy devoly eo am-ponao fa tsara zany, fitondran-tena ratsy zany. Mibebaha, izany no hitomboanao amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Tsy misaraka
tsy misaraka amin'ny asa atao zany, satria na inona asa ataotsika, na hitorotena isika, na anjoro vavolombelona isika, na hamaky teny isika, na hanao asa samihafa eo amin'ny firenena, dia zao tsy misaraka amin'ny firaisana amin'i Jesosy, tsy misaraka amin'ny fiainam-pibebahana, ka ny asa ataonao dia zao asam-pibebahana mba handraisanao famelan-keloka, ary amin'izany famelan-keloka zany no iraisanao sy ombonanao aina ao amin'ilay tomponao izay niantso anao sy nifidy anao. Manaraka eo amin'ny 1:12 ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Io dia vokatry ny firaisana amin'i Jesosy, vokatry ny firaisana amin'i Jesosy zany, vokatry ny fianarana amin'i Jesosy zany, ka ny tenin'Andriamanitra no mampahatanjaka anao amin'ny hery rehetra. Ny tenin'Andriamanitra no mahatonga anao haritra hatramin'ny farany, araka ny fanevantsika tamin'ny herintaona. Izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary zay rehetra mianatra amin'i Jesosy, izay rehetra mandray avy amin'i Jesosy, dia izany no mahatanteraka ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny fanevantsika hoe mangataka aminareo lahy mba handeha miendriky ny fiantsonanareo. Noho izany dia misy heriny izany fiainana ny tenin'Andriamanitra zany, misy heriny izany fiainam-bavaka sy fiainam-pibebahana zany, ka na dia eo amin'ny fahoriana, na dia eo amin'ny zavatsarotra izay mahazo ny fiainanao, ry mino, ry atokana n'io mampaharitra anao ny tenin'Andriamanitra mba azahoanao ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, azahoanao satroboninahitra amin'ny fiainana raha miala eto amin'ity tany ity ianao. Eo amin'ny 1:12 ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalana, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helintsika. Io ny sitrapon'Andriamanitra ho anao. Lazainy eo amin'ny farany eo, io ny sitrapon'Andriamanitra ho anao. Izay rehetra mandray avy amin'i Jesosy, izay rehetra mianatra avy amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny, izay rehetra miaina ny fiainany finoana sy ny fibebahana, izay rehetra miaina ny fiainam-bavaka, dia zao izy no vita firaisana amin'i Jesosy. Ka dia hoy ny tompo, hoy Jesosy tamin'ny ao amin'ny Jaona izay nivakiana toko fahaenina teo, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Ka dia zao raha mbola eto amin'izao tontolo zao ianao, raha mbola hiara-pahoriana eto ianao, raha mbola niady ny finoana eto amin'izay misy ianao amin'ny fanompoana an' Jesosy ianao, dia tsarovy araka ny toroteny ray aman-dreny teto maly, fifapetrany eo amin'ny fiainan-danitra sahady ianao, satria manana firaisana amin'i Jesosy. Ka tsy ny fahoriana no mampangiry firy anao, ary indraindray aza eo indrindra no ahatsapana hoe tena mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra satsia ianao. Fa indraindray rehefa azo pahoriana antsika mpanompon'Andriamanitra, rehefa azo ny zavatra izay sarotra mitafio-drivotra eo amin'ny fiainantsika, dia manontany hoe nahoana, ary ny fametrahany zany fanontaniany zany dia maneho fa ianao tsy miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ampaherezany ianao amin'ny alalan'ny teniny. Fa raha toa miaina an'izany ianao, mianatra amin'i Jesosy ianao, nahoina dia hoy Paoly apôstôly, isika dia tsy nantsoina ho amin'ny ino azy ihany, fa amin'ny inona koza? Hiaritra fahoriana koa. Nantsoina amin'izany tsika, tsy ny ino azy ihany, tsy ny hanaiky azy ihany, fa ny hiaritra fahoriana koa. Ary amin'izany fiaretanao fahoriana zany, raha dia kely sombotsombony ianao, efa betsaka ny noentin'i Jesosy taminy ianao. Joba saiky nalaim-panahy, olona Andriamanitra dia raha dia tena tsy misy olona marina tahaka ny Joba ety ambony tany, matahotra n'Andriamanitra, hoy Jehovah Andriamanitra. Rehefa tratra ny fizahan-toetra Joba, tonga ny vadiny, mbola hiaritra amin'izao Andriamanitra zao ihany ianao, satria fongana ny fananany rehetra, ny zanany maty daholo, ny tenany feno vai, feno fery, toy ny olona izay nilozan'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany dia mba niteny Joba, tsy ny ratsy ihany no raisina avy amin'Andriamanitra, tsy ny soa ihany fa ny ratsy koa. Ny tenenany vadiny ianao dia tahaka ny vehivavy adala. Rehefa nandeha tonga ny namany ry Elifaza
ianao dia tokony fandray amin'Andriamanitra, tokony hibebaka satria niotanao na tonga anao tahaka an'izao fadiran'ovana dia mihavana amin'Andriamanitra ianao mba hiadina. Ny hevitry Elifaza dia ny hamerina ny fananany eo ny hiadanana amin'ny Elifaza dia zao ny iverena ny fananana araka izao fiainana izao. Zay ny fikasany, zay ny zavatra tadiava ka dia zao mibebahanao mba ho azonao zay rehetra fananana hiadananao eto amin'ity tany ity. Tsy nakasitrahan'Andriamanitra zany. Tezitra Jobo, fa inona ny raha tsy nataoko? Ary nanamary tena teo anatrehan'Andriamanitra hoe fa na inona ny raha tsy nataoko teo anatrehanao Andriamanitra ny toy izao no mahazo ahy. Nanarin'Andriamanitra tamin'izany izy fa tsy mahamarina azy ny tenenana eo anatrehan'Andriamanitra hoe nahoana ary tsy mahamarina anao mitarika ianao amin'ny fahaverezana ny itenenanao ametrahanao fanontaniana satria manome tsiny an'Andriamanitra ianao amin'izany. Fa tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay tarihana ianao eo amin'ny fiainanao, na ho amin'ny mora na ho amin'ny sarotra. Ekeo ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Fa hoy izy tamin'ny zanak'Israely babo tany Babilôna, ny hoe ny hevitra heverako anareo dia tsy mitondra loza fa mitondra inona ozy? Fiadanana, mba hanananareo fanantenana amin'ny farana. Ka na eo amin'ny sarotra, hain'Andriamanitra ny mampifaly anao, hain'Andriamanitra ny hitondranao zany. Tsy ireharehanao fa hoe marina ianao dia sambatra zay enjena noho ny fahamarinana dia ireharehanao dia tsy misy mampanina fa enjena noho ny marina nataoko. Tsy mahamarina anao eo anatrehan'Andriamanitra zany, fa mahaiza mibebaka, mahaiza mifona amin'Andriamanitra, mahaiza mangataka famelan-keloka amin'ny namanao. Fa izany no azahoan'Andriamanitra mamela ny helokao, izany no azahoany manamarina anao, satria sinitsinina ianao eo anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra. Zay kendreny amintsika dio zay voalaza io. Raha miala eto isika dia hoy Jesosy amin'ny Jaona 4:4, falata atsika loatra rehefa mamangy fahoriana dia ny hoe aza malahelo fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Andeha dia amboatra fitoerana ho anareo ary ho avy indray ka handrainareo ary any amin'izay toerako no hitoeranareo. Io le teny Jesosy hoe ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Dia eto zay voalaza ny tenin'Andriamanitra eto hoe manana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany, izay anatantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Vavaka isika. Sotranao izay Jesosy no ny teninao, izay omenao anay, ampahafantaranay ny hevitry ny sitraponao. Fa raha tsy manaiky ny sitraponao zahay dia mahatonga anay ho fahavalo ny hazo fijalianao zany. Ary zany mampitonatolana anay matetika ho amin'ny mpaminany sandoka maro isan-karazany. Izany mahatonga anay hidodododo hitady zay zavatra rehetra ampanantenay ny sandoka rehetra ho anay, mba azahoanay ny arena, mba azahoanay ny zavatra zao tany zao. Kanefa mitarika anao eo amin'ny fahaverezana zany satria tsy sitraponao. Ary zay rehetra manohitra ny sitraponao dia fahafatesana ho anay. Ampianaro ny fonay Jesosy, ampianaro ny sainay sy ny fieritreretanay, ny fiainana manontolo mba hahay hianatra ny sitraponao, mba hanananay firaisana velona aminao. Ny anaranao mahavonjy no angatana izany vavaka izany. Amen.